fotsiny Clément John ny raharaha dia famafobia ihany. Laza ny colonel Randrianirina tamin'ny 14 octobre fa foana daholo ny androm-panjakana fa tsy ny Assemblée nationale. Taoriana izay nefa dia nikena indray satria hozy izy niasa izy ekena io ka aloha io daholo ny androm-panjakana. Ho hazavaintsika mimpanaraka antsika izy. Fanjakana tsy vava fa taratasy. Vava ny nataondry zareo hoe rava reto. Rehefa boaka ny didim-pitsarana dia namoaka taratasy izy fa hankatoany ty didim-pitsarana ty dikan'izay foana ho azy ty. Eto zany ny mahafanongana mpanjakana tsy fanimpanjakana azy zany tsy resaka tsony iny. Zay zany ry mpanao politika ary vahoaka malagasy zany tsy vita ny vavy izy ty fa mila soratana mba zay foana ny firesahako amin'olona rehefa miresaka amin'olona amin'ny raharaha fitondram-panjakana. Fanjakana tsy manamaso, fanjakana tsy manambava, fanjakana tsy manantsofona, taratasy ihany ny vavany, sofony, masony. Raha vao tsy any taratasy izy dia tsy izy zay. Ary eto mety ahagagan'olona ihany ny zavatra hoteneniko, fanjakana dia afaka mandainga. Satria raha amin'ny droit administratif izy, ny fampanantenana dia tsy mamatotra ny mpitondra fanjakana. La promesse ne lie pas l'administration. Zavatra ohatran'izany tokony hazavainy manam-pahaizana ny mpitondra amin'ny vahoaka. Dia tsy mety voantsika mihitsy reto magrebianina reto roro. Amiko lezy exceptionnel be no anay. Na ho an'ny staff, na ho an'ny mpilalao. Matsa efatra ny Maroka no nijerenay. Hatramin'izy Resinkeny izy ny Resinkeny fa zao ny occasion de but tsy matiny eran'ny Sobika zany hoe tokony nandrisy izy zany fa zay moa le football rehefa nijerena dia tsy mahamenatra no niteny eto tsara ambony be izy techniquement tactiquement discipline surtout ny tena ambony fa zao nanao an'iny ny bandikely satria zay ny naprosena ny bandikely tamin'ny briefing sy ny cause revamanty zao hoe mety voalohany ty nanao final antsika dia tiako ny farany tsisy malala ny zéro rapide zao tsy fantatsika na mbola anao sanana tsy anao sanana fa zao ry zala angalao tsirony maximum tena manaova baolina dia mangala tsirony eritrereto ohatran'ireny hoe ny mahaleo manao spectacle eo alohana mpijery be début dia maka tsirony izy eo anatin'izy ataovy zay mampety anareo dia le izy tsotra dia iny vokatra tsy nitsangamenatra tsika malahelo aleo tsorina malahelo satria tsy azo le zavatra tena nirina iny ny fotoana nafanana azo an'iny fa moa le izy nisy an'ireny atsona madinidinika ireny deux carton jaune ny rado carton rouge fenoisina nisy fiatraikany ireny nisy fiatraikany ireny i Paul gorisa makany amin'ny resaka fambolentsika lasa mpandraraha sika rangaty ianao moa zany fa tsy atsika inona ny nampifantoka ny rosa zay fa hoe tsy manomorona magazay fa de ndeha amboly dia io isaka miantso anao dia andao raha iaraka amiko joela ho any afiona ntsika hividy omby ny fandehany dia zao tsy zava-baovao io ary eo diso fanantenana indray le manao azy manao politika tamin'ny androny dama ry jaojoby ry mamy tao amin'ny fédération ny foot ny antso ny olony malaza rehetra izy andao anangana asika fifanampian'ny intellectuel rehetra dia nanao an'le mahaolona ndao ilatsaka ho fidina dia hikarakara n'le zavatra tadiavintsika fa tsy vitany reto le izy za tamin'izany tsy vonina fa politika zany tsy tian'ny olona mijery a politika makatsy tsy vonina fa mbola tanora dia ina le politika dama nitarika hoe amboly ny tarika mahaleo mihitsy izy rehetra namboly asarla ny akaiky andrindra tamin'izany tsy vonina ankehitriny efa ny abandonna daholo ireo nitarika nilatsaka ho fidina reo nisy betsaka lany artiste lany dama lany ry niainga ry izy reto babaika ifandrama beby ny artiste lany za zany nanohy an'le natomboka tamin'izany ary za sisa isaka hoe mamboly zany fa ny ambany efa ny abandonna daholo fa za koa fa melehibe alaka le teniko teo inona no ilaitsika amin'izao tsika miteny zao zavatra hinanakanina resahana amin'ny olona fa tsisy rarahan'ny olona socialisme capitalisme efa nandramana daholo tsisy mety fa inona ny hinanakanina dia inona nanakanina andao amboly moa za tsy mahay mivarotra
de niofana manokana amboly ary olondray ty pipi ty mopera ka ty iny zao sy garafoako satria mampiala le stress indraindray. ary tena manahirana manontany anao am'le izy fa ohatrany hoe tena tsy mifanaraka am'le hoe mopera olona mpitondra fivavahana mihitsy zany ny tsy ny bika amanendrika fa na ny zavatra ataonao azy misotro toka koa hoe mopera Misotra rehefa misy occasion majatsy mamilava. Rehefa misy occasion zany hoe misy fety fa tsy de misotro matetika ako. Resaka fahasalamana manko le izy. Tenanao teo hoe mifanohitra be amin'ny maha-mon-père anako. Ho anazy zany tena lazako makina le izy tsy mifanohitra mihitsy amin'ny maha-mon-père anako. Marasta anako. Zavatra anankiray voalohany tiako ambaka aminao. I Kristy nge zanak'Andriamanitra. Tonga nofo izy. Ary ny tafiny maha-olombelatra hoe tonga nofo. Le nofo zany le hoe le ty velany mampiseho am'le olombelona le faritra malemy indrindra maha-olombelona. Fa izy tsy nanontra fotsiny. Zany hoe enao ve de anao mission, exemple ohatra. Tsy za talohan'ny nandeha tany andafy nianatra. Taria tsara lalàna nanao mission. Tany prison nanao mission. De tondra col romain ve andeha any. De ahoana ny distance entre ny zako sy le olona nanirahana anako. Ianao koa tokony hoe akaiky an'le olona kokoa e. Mba hisian'le hoe relation zany, créer an'le relation. Ho anazy zany za tena manaja be an'le bandy le mopera manao tany hoe mihaja ozy nareo. Manaja anao fa tsy manaiky an'le hevitra reny. Raha izany. Tsy hoe ho anahy reny tsy diso. Fa ny ao amin'ny fiangonana misy ny fahasamihafana. Ary ambaran'ny Paul zay amin'ny lettre aux Corinthiens. Hoe samihafa tsika fa tsika koa zany samy manana maizy azy. Ary tadiavintsika amin'ny fiangonana. Ianao franc-maçon. Ino ty hoe franc-maçonnerie ty Vanfa? Le izy aloha de zao resa be. Tena mahagaga de zao ny olona tsy ao anatiny tena miresaka be l'izy. Ka nareo tsy miresaka koa? Zay ao anatiny inina mihitsy tsy miteny. Satria miafina. Fa zay olona tsy mahalala no manao resa be maresaka matavy mihitsy arany tena marina ary mamorona zavatra tsy misy akory. Fa fikambanana miafina ve zany nareo matoto samy Tsy hoe miafina ka zavatra fantatra hita boky eritreperan'iny rehefa hatramin'ny taony 170 neny misy ny franc-maçonnerie na ivelany teto Madagasikara nomboka tamin'ny faraparan'ny taony 160. I miafina inona moa zay? Tsy miafina zay fa tsy te hampalala, tsy te hiresaka be. Alohanay miasa mangina. Miasa mangina. Inona le asa nareo? Miasa anay de amin'ny tenanay aloha voalohany. Tsy miambo akory zay hoe anova zao tontolo zao zany fa hoe miasa aloha amin'ny tenany tsiraray avy anatena ndray andro any ampiova ny fiarahamonina. Inona ny tena dika hoe franc-maçonnerie? Le maçon mantsy zany ahafantarana azy hoe mpanorona trano. Ny tena mpanorona taloha zany le maçon voalohany indrindra de le tena le hoe maçon opératif fitsoana azy zany. Le olona tena niasa, zany hoe nanao paille-bato, nandrafitra ny vato, ary nanangana azy ho tamin'izany fotoana zany cathédrale. Zay no any tonga de efa makany sady tsika hoe ny maçon voalohany ary tamin'izany fotoana zany de mpanorona cathédrale. Ahoana moa ny heverina fa reo taty aoriana zay nieritreritry andova azy reo fa hoe lasa spéculatif zany moa filozofia no akala fivavahana kristianina zavatra tsy azo heverina saina akory. Ahoana tsara? Tsy azo heverina saina akory hoe ny maçon spéculatif zay nandova ny maçon opératif akala fivavahana kristianina. Fa zay mantsy tena voizina hoe zahay de manitsaka an'izao manao tsy mivavaka be de be izay hoa le olona tsy mahalala ny tena miteny. Tsy mino an'Andriamanitra. Misy olona mino an'Andriamanitra be de be ao anatin'ny fikambanana franc-maçonnerie ary misy mihitsy ary obédience. Mialatsiny am'le teny fangaro satria misy tsy mbola voadikatsika amin'ny teny malagasy izy. Ao anatin'ny franc-maçonnerie misy obédience maro be ary eo ary maro lesany indrindra. Mino an'i Jesosy Kristy raha zay no hoe atao filamatra. Misy anao mino sa tsy mino? Mino aho koa safidy malalaka. Tsy mametraka hoe zao na zao fa zahay rehetrarehetra zany ny akabeazanay de rehefa mametraka n'ilay fiainanany afarany ary iny tsy tian'ny fiangonana fa azoko tsara mila azotsika resandratra avy eo dia mametraka ny tanana ambony ny baiboly ampanajana fa tsy hoe miteniteny foana le baiboly resahana amin'io indrindra fa ny misy ahako dia ny testamenta taloha le izy raisina hoe principe hevitra hoe satria raha tena hoe misaka amin'ny théologiana ianao ny testamenta taloha io tena boky isy ny fahendrena zanak'olombelona rehetrarehetra na vaizana io iny.
Gottlieb ianao dia mamoaka foana publication maneho hevitra amin'ny raha samihafa mitranga eto amin'ny firenena. Le farany teo zao ny voamarika dia le hoe resy tena grand titre be resy izany resy. Zany hoe napetraka ny fanontaniana tamin'iny dia nivaliako hoe eny. Zany hoe za zany tsy nao anatin'ny afatra napetraka ny dadabe anay zay Randre Manganoro Daniel Ndere hoy izy hoe mitenena foana raha mbola misy azo tenenina. Rehefa ohatra miteny zavatra ka misy zavatra azon'ny olona hitsy eno ny olona manitsy tsy olana. Dia mila miteny rehefa mba te haneho hevitra zany satria ilaina ny miteny. Za tamin'iny miteny hoe resy satria amin'ny ankapobeny iny hevitro iny ny avoakako. Ny zavatra mitranga tamintsika anankiroa fotsiny. Ny resaka teny Ambohimalaza zay malaza ary dia misy fahorian-dehibe miatra amin'ny firenena mbola miampy ny tany Ambositra tamin'iny fotoana iny koa nefa amin'ny fotoana ny ratako ny main-tsenana sabotsy. Ny fahamaizan-tsenana sabotsy iny ka tena voina pirenena tsoary. Iny tsenana sabotsy anisan'ny tsena lehibe indrindra aty Afrika. Dia hitako hoe resy. Le dikan'ilay resy zany dia hoy aho hoe eo anatrehan'ny zavatra mitranga zany tsika tsy vonona zany tsika. Matoa ny fampizinana nafaty olona. Matoa zany ny tsenana sabotsy efa hita nanomboka ny rehetra tamin'ny enina sasany dia mahita teraka. Tsy vonona rangatsika. Dia ny dikany tsy vonona ohatra n'ireny hoe miomana amin'ny ekipa pirenenana baolina kitra dia rehefa tonga dia le izy raha teo koa ny amin'izao hoe ahoana inona zany ny lalam-baovao sy ny lalan-dresaka ovakitsika. Tsika zany zao raha ohatra taloha dia RNM sy TVM matetika dia ny resaka eny ambony tamboho. Rehefa taty aoriana tsika nanomboka ny betsaka ny radio FM, nanomboka ny betsaka ny télé, misy raha teo kanal sy ny sisa, dia rehefa avy eo tonga amin'izay ny réseaux sociaux efa lasa malalaka be takin'inona zany zao ny toerana ahafahan'ny olona mandeha mitsika tsakaraka vaovao dia aiza ho aiza sy aiza ho aiza ary ny ahafahana mifanivanivanao anatin'ny zavatra jereny. Ary nefa ngeza be dia be le izy nefa ohatrany mety herin-tsaina ny olona. Rehefa be dia be le izy sa malala-tsaina ny olona. Tsotra hoe ngiahy raha be tsy totatovonanahary sy ireo zay mahay miserasera hoe ny zavatra tonga fa ny olona tsy vonona. Isika ao anatin'ny fivelaran'ny serasera ohatra hoe réseaux sociaux mila manaiky rehefa mijery fitaratra tsika malagasy fa anisan'ny vahoaka tsy vonona nandray ny réseaux sociaux tsika ka nampiasaina tamin'ny zavatra miabo ny ampahany betsaka dia mba le ratsiratsy mba natao kelikely. Mifanohitra amin'izay ny misy. Mifanohitra amin'izay ny misy satria lasa ohatrany hoe afaka manao an'izay daholo. Za moa anisan'ny namoaka an'ilay teny masitsika hoe démocratie bordel. Satria nisy taona nanomboka ny nalalaka dia ny olona rehetra mieritreritra fa ny fahalalahana dia afaka miteny ianao dia miverina any amin'ilay teo hoe betsaka loatra ny olona miteny amin'izao tsy any milenta ny zavatra hay sy nanabeazana azy resahana. Lalao Raketamanga ve hatramin'izao 5 taona aoriana mbola miraikitra ao an-tsainao sy hita amin'ny masonao azonao an-tsaina daholo zavatra nitranga taminao tamin'iny. Tena zay le traumatisme. Dia re zavatra rehetrarehetra nivona veriko ny tantaraiko anao teo dia ny vavako ny teny fa zay rehetrarehetra zay tonga dia miverina ao anatin'ny saiko daholo. Ary rehefa mare krasy io le krasy ny indiana farany teo zao tena mitsanga amboly mihitsy fa tena satria tena traumatisme misy foana fa tsy maintsy miezaka zany ny tena hiala amin'izay traumatisme zay. Tsy nanao anona psikolojika avy eo tsy nanantona psikology mba hanala an'izay. Tsy hoe hanala moa zany fa hoe fitsaboana fitsaboana dia izay indrindra ngely hoe mbola fitsaboana taty aoriana satria eto antsika Madagasikara koa mantsy ny toerana anaovana fitsaboana zany na aty amin'ny toerana anaovana nisy ny accident na aty amin'ny toerana hipetrahana. Zay zany mbola nisy ny miverimberenako zany tsy maintsy nanao zany nanao mijery psikology nanazava nitaiza mihitsy zany hoe ahoana no azahoana miaina satria zavatra traumatisme be misy le izy. Mbola mazoto mitaingina roaplanina ve ianao taoriana? Mitaingina foana hatramin'izay tsy matahotra mihitsy ary tena magaga dia le hoe amendry zareo gratuit zany ny voyage fa za kosa aloha tsy handeha Kenya Airways intsony na handeha Airbus intsony ça c'est clair. Zany karaha tsy mety afa-tsy zay. Dia mbola manana choix dia tsy haiko hoe Boeing na Boeing rehefa accident nge misy foana mais au moins tsy handeha Airbus intsony tsy handeha compagnie Kenya Airways. Dia nalasa ny dada moa iny koa avy any izy no tonga taty dia avy eo narary mafy moa izy dia nitsaboana tao amin'ny hôpitaly Atsimo tao Antsirabe
dia tao no nalazany ainy izy koa tamin'io a namisavisa mihitsy hoe andeha ody dia inona rary mafy be zay dia zay mo miala ny ainy dia tiandrana bavy andeha ho any io ty koa no miala koa ny ainy fifandrafinjavatra ratsy zany tsito hafahafa tena hafahafa satria nazary tena mbola misy te satria raha mipetrapetraka karera dia miverina ao an-tsaiko foana reny le action tao anaty zany hoe pobasy le tsy manisy hoe fotoana hoe niomanako e tao anatin'io zavatra io hoe ry misy olona monina ohatr'izany fa tena tapoka ary première tir première balle ny navoany anabaviko tsisy hoe couvreko anazy na ohatr'izany andro vitsy taoriana sara iandro akory ary taoriana ny fametrahana sambo adiny iny lasa tena apitso niny mihitsy fa io zany tena hoe tandintona be tamiko hoe fanahoana nazary hoe lasa saina hoe ahoana tsy zany fa izy ohatr'izany zavatra fantanina mipetraka ny an-tsaiko any rehefa irerirery iny a dia verinao daholo tena manimba saina mihitsy manimba saina le izy hoe ohatrany hoe anately manadary eo zany ohatrany hoe fahazarana be hoe tsy eo elaela anankiray dia fampiantso ohatr'izany tsisy an'izany intsony amin'izao dia mafy dia ina moa tiatiako tenenina kely fotsiny le eo amin'ny zavatra mampalahatra hoe mamendrifendro zany tao amin'ny Facebook hoe sao dia io anatany io na ohatr'izany dia za moa tsy namaly tamin'izay fa tsy mipuba ntsony atao faran'izay satria matetika name information na momba neny fahoriana iny fa touché be tamin'izany hoe misy olona ve sa hamono ny anabavy mitokana zany aloha voalohany indrindra hoe iny a tena hoe tokana voninkazo taminay telo mianadahy ary tsy safidy no be tamin'ny teo fa no safidinay telo no mianadahy zany hoe zay zany no niaraka hoe nivory dia niteny hoe ndao ianao no atao solon'ny tata eo inona ny tena marina Fulgence ahoana zao toetena toebatana sa aretina ny antsoina hoe varira ia iresaka aloha tsika amin'ilay atao hoe fiantsoana manana eo amin'ny karazany maromaro tsika eto amin'ny nosy raha atao amintsika ny faritra avaratra dia misy antsoina hoe zanakiano io zany a terme anankiray koa iantsoina ny olona manana toetena varira dia raha miteniny ampovoantany tsika dia misy hoe bobo dia raha mandeha miatsinanany tsika dia manao ny any hora dia raha mandeha ny amin'ny faritra atsimo atsinanany tsika dia manao hoe soba dia raha mandeha amin'ny faritra atsimo manomboka amin'ny fianarantsomakany tsika zaina amin'le hoe varira zany fiantso zay zany a raha eto amin'ny nositsika dia fomba fiantsoana an'ny olona manana toetena varira daholo zany zay zavatra zay miresaka tsika hoe inona tokoa moa ilay mahatonga ny olona varira ary entina ve sa manahoana tsara foana zany satria mitondra fampafantarany foana zay rehefa omenareo sehatra amina toerana tahaka itony ny trangana varira dia azavaina tsara hoe anomalie génétique zany hoe misy ataotsika atao hoe tsy fahatomombanana ara-génétique fa izy io kosa dia manaranaka ireny zaza reny ohatra zao za zao a dia manambady ara-dalàna telo amin'ny rahalàna zanako ireo zanako ireo tsy misy varira fa kosa efa porteur an'ire gène zany hoe anerinany zany misy condition takiny hoe rehefa miaffronté amina vehivavy mitondra an'ilay gène dia tsy maintsy famoaka an'ilay varira resaka gadikira variété zany tena nafantarana body fa eny atsefatsefany eny a misy roka ihany eny atsefatsefany eny a misy vakotrazana ataony body inona tena manavanana anao zao angamba ny tena izy andao ataontsika hoe zay mihitsy mahavariété azy satria varié l'été varié l'été varié zany hoe misy endrika maro samihafa rehefa nisy fotoana tamin'ny nahazo medaly volafotsy tany amin'ny jeux de la francophonie dia nanatina ny mpanao gazety tena notany inona zany mozika tena ataonao tosaky mozika no ataoko fa manina no tiana ho faritana sokejaina ao anatina rafitra anankiray fa mozika no ataoko satria
maninona satria misy fanahy amiko satria mitondra zavatra ho a satria mitaiza satria asa tsy mieritratrany hoe hivarotra ka hoe zay mpanao roka ny tediavinay na mpanao hoanina ny tediavinay fa hatrany amboalohany zay no tena genesis ny fiainako amapira dia hoe ny zokoko rehetrarehetra dia nanana karazakira be deaibe zany zandry indrindra zany hoe karazakira ny anondro zoko ireo no namaritra amin'ny maizao a dia ireo no entiko maneho hevitra dia tsy manavakavaka mihitsy aho tsy manavakavambolokira fa tonga dia fa raha misy ira tokony misy afatra tokony andeha amin'ny gadona roka dia ao ianao tonga Madagasikara dia ao anao tonga nyrikatra amin'ny iragasy vakoazy ao anao zany isan'ny miaraka be deaibe afiatsehana zany azonazaina hoe afiatsehana azonazaina hoe afiatsehana raha varotra andresana efa neva ima mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana zao a fifandrofian-javatra ve ilay hoe fanovana teto amin'ny firenena sy nareo mihetsiketsika nareo efa mihetsiketsika mikitikitika nyty resaka baolina ty indray azo atao hoe fanaraka ihany nefa azo atao ihany koa hoe raha tiniatsika kely efa roa taona lasa zay no miteny efa niady rery moa tamin'izany hoe andao aloha ajanona ny fifidianana fa andao amboarina baolina kitratsika dia fampitohy ihany moa zany izy fa zao tsy zarery fa tonga koa izy terolala nampiana dia niaraka amin'ny kapiteny Mamso ka tsy hoe lary dia anomboka dia isy indray fifidianana raha tsy diso amin'ny borapitata amin'ny FMF inona ny sosokevitra faneva ima ny anahy zany hoe ny daholo jerena ny rafitra any dinona le rafitra eritreretina le rafitra zany le statut le fédération tsy mila jerena mba mangarahara sy etika mba hafahana tena mampandroso le izy zany tena olana be ngeza be eto amintsika dia izao lay le cadre moa le lalàna fi amin'ny sport mihitsy a no efatranainy sady mampisolana daholo ny fédération eto Madagasikara andao amboarina io cadre io ahafahana manery tsara mba hampisy mangarahara ty baolina sy fanatanjahantena tsika ty ny olana angedy zao tsy manana ravana zavo Jacqueline tsontsika tsy manana Rozara Kotsafy tsontsika tsy mety tsy anana zao a taty amin'ny taona tsaika efatra roapolo sy roarivo nisy bandy kely ray ndray modety nakany France ilatary tsy manana tsontsika tsika zany isaky ny roapolo taona vao andefa joueur andao amboarina rangaha io lalàna io fa inge mampifamaly io foana nge mampifamaly eo le fifidianana satria nahoana ny fihezana zareo le izy olona roa amby roapolo mazon fidy dia zay le miteraka kolikoly dia nefa raha misy kolikoly tsy maintsy ho récupérenao volanao za kosa ve dia andoha araky ny feo eniko koa ary tena mety marina feo eniko 300 millions FMG par président ligue nomen'olona zay te olany président fédération tena marina zany tenenko anao zany oui dia ahoana normal izy tsy maintsy amerina le volana dia normal koa ary zay le mahatonga an'io tsy hovaindry zalahy zany io sato io satria fitadiavany volo io rehefa tonga ny fivoriana tsara ara-potoana dia tsy maintsy mahazo kitus mantsy ianao nentin'ny fitantanana dia voly zay mandeha indray ny hoy zao raha misy olan'olana dia mody iananandry zalahy voly zay dia vola foana zany vola foana za tsoroko aminao tsy ho candidat ho filoha fédération ny vola azoko zay vola azoko men'Andriamanitra anahy tsy ho ariko any amin'ny varavarakely tsy vola tsy ny sasarana ka omeko ho an'ny président ligue alany anahy lankanasa vanina ve zay tale général Antoine manakina io fanapahan-kevitra Donald Trump io raha fahazao ko azy manakina ianao ny zavatra tsara jerena fotsiny fanontaniana zany tsy any amin'ny hoe manakinana tsy manakinana io ny fanontaniana dia hoe ahoana ny fomba ataontsika eto Madagasikara mba tsy hatra ty amintsika io fanapahan-kevitra ny Amerikanina dia betsaka zao tale général ny firenena mamaly bontana ny Amerikanina satria nataonareo an'izao zay dia ho ataonao an'izay ho ataona zao koa ianareo amin'ny entanareo Amerikanina miditra any aminay zino sy ny sisa isika ve anao an'izay ny fahitako azy ara teknika no amaliko azy tsy hitondra vokatra zay satria maninona ny entana miditra eto amintsika avy any Amerika dia kely ny valeur eo amin'ny 50 millions de dollars eo zany 53 millions de dollars zany hoe raha ohatra ka raha ny tarifo no ampiakarina eo dia tsy ampiova ny entana miditra nefa ny antsika indray ampiova ny entana mivoaka
dia tsy hany ny hitako ny tsara hitondrana azy fa miditra mifampiresahana foana hoe inona reny azo atao raha tadiditsika rehefa mamiteniny zareo hoe misy ny déficit commercial fa tsy izay ihany no nanakany io fanapahan-kevitra io fa misy koa ny lafiny hafa ohatra hoe ny barrière non tarifaire inona moa ny barrière non tarifaire ny fomba ahafahana manondrana entana zany a amin'ny ireo lalàna zay tsy andoavam-bola tafiditra anatin'izay ohatra ny environnement des affaires tafiditra anatin'izay ohatra anisan'ny resahan zareo hoe ny tsy service fa ny ohatra hoe ina dony ny fahazoan-dalana afahana manondrana ny amerikana manana fomba fijery hoe mila malalaka ny fampararana ara-barotra sy ny fandrarana ara-barotra tsy tokony hoe misy sakasakana zany dia zay koa tafiditra anatin'izay misy moa ny fataon'zareo isaky ny roa na telo taona eo manao ny analyse sy ny reporting hoe jereny daoly analyseny daoly hoe ina daoly ny paramètre afana manao commerce amina toerana ray dia iny rapport iny zany anisan'ny ampiasainy koa afahany manao an'izay ny aty amintsika moa za tsy nahita n'iny rapport iny fa misy ohatra misy firenena ohatra hoe ny Corée du Sud misy Chine tena analyseny mihitsy hoe reto daoly ny barrière non tarifaire misy manana an'izay koa ataon'zareo aty amintsika dia anisany nandraisan'ny fanapahan-kevitra koa anatin'io tarifa fidingadina RNB anao nanina ny RNB fa tsy basesa tsotra be satria tagnatin'ny époque ny RNB zahay no nanomboka nivonigadina niditra agnatin'ny tontolon'ny mozika zany zay no ny berger anay tany fahazazana koa regny Boyz II Men ry Stevie Wonder sy ny karazany regny misy any ny hoe misy ny fantatra misy migadina hoe ny netim-paharazana fa ny indrokely zay tsy voateza tagnatin'ilay izy zany hoe tsy nivolavolaigna tagnatin'izay misy fotoana zay hoe manontany olon-dehibe le zoko sasany regny mba aizarao documentation tony zavatra tony mba ianaragna dia ohatrany tsy de tegna mahazo valiny mafapo tsy hoe zay tsy tian'ilay izy fa ny fomba fampitana azy zany misy indrokely indraindray tsy mety tsy ho tsinon'olo fa tokony hojerena mihitsy satria alohany hoe amezana tsina le jeune génération zany hoe tsy mivony gadina malagasy misy marina ve mifampitana le gadina malagasy le kolotsaina malagasy am'le tanora vao misandra satria ny avy any ivelany moa zany efa hita ny propagande be foana chaque fois misy ny média radio ny télé sy ny karazany donc zay ny tanora isanandro vaky fa kosany fahasandraisany tokony misy fa zavatra raisiny mba ahafahan'le olona mahafantatra hoe atiny tongotra na atiny tongotra dia fangarona le izy raha zay manokana za zo manana ira-basesa misy ira-basesa agnatin'ny projet ko avy eo ho an'ny misy eran'ny faritra mihitsy misy nangalako karazana gadina tsikelikely satria anjara koa zany mitondra hoe mampafantatra hoe zay nge tsy hoe magnadimy tsy magnadimy malagasy fa agnatin'ny tady volanay le asa mampanakanto misy koa le hoe ty zany natao an'le mpankafia dia magnaraka moramora am'izay zany le mety hoe ambiny am'izay mety ho fagnasarana ny manaraka fa ny tanjoko zany aloha dia ny ibalansegnana izy roa reo zany hoe tsy veriny atya tsy veriny satria zay no afahagna mandroso iverina am'le tamy 30 juin teo tsika inona ny deso enonao any ambadika any fa le izy mihitsy tsisy communication officielle latsony mihitsy ny frantsay tsy miteny tsy mivolana frantsay tsy miteny satria ny frantsay dia hoe tokony communiqué conjoint ny gasy anefa tsy mety mamoaka le communiqué conjoint ny gasy ny tatarainy le tatarainy délégation taty reny le ohatrany forme communiqué tsy communiqué akory fa tsika moa zany zao efa Facebook koa moa zany zao lasa voix officielle tiako resahana zany manana comportement colonial le frantsay tsika zany raha hoazo an'le îles éparses tsy maintsy milalao géopolitique tsy maintsy tsika zany tsika ny afaka mangataka koa amin'ny BRICS iara-dia amintsika ny russe efa nyteny mazava hoe anoanatsika ny sinoa reny efa hitatsika tamin'ny défilé tamin'ny voafarany tao tamin'ny enina roapolo jona tao ny tiako tenenina am'izay zany hoe efa vonona koa azadiny fa nisy officier indianina koa teo tao mamasina fa zareo ndray tsy nanao défilé fa présent izy tao amin'ny tribune tiako resahana zany BRICS zany efa namatsika G77 namatsika ny sadek namatsika ny union africaine namatsika
inona manakana atsika fa io tokony io raha tiatsika ho azy ny ile ze parsa dia any amin'ny fitsarana iraisa pirenena io no alaitsika